Ambalavao, commune ambanivohitra ao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano, faritra Analamanga. Mizotra mianatsimy miazo ny lalam-pirenena fahafito raha hitsidika any Ambalavao isika, izay miala 320 kilometatra ny renivohitra. 540 minitra eo ny faharetan'ny lalana ary misy tsy tapaka isan'andro ireo fiara fitateram-bahoaka mandehany. Miisa 450 ny mponina ao aminy. Mizarazara ao anatin'ny fokontany 540 ary mahatratra 420,20 kilometatra tora-droa ny velaran-tany mamaritra ny commune. Ny 900 ny mponina dia mpamboly sy mpiompy avokoa, ny 900 dia mpanao asa tanana ary ny 200 ambiny no mpiasa piraotsotra sy mpiasa mpanjakana. Mizara telo lehibe ny fotom-piveloman'ny mponina eto Ambalavao, toy ny fambolena voninkazo, ny famokarana zanakazo sy hazo fihinam-boa ary ny fambolena mananasy. Eo amin'ny sehitry ny fizahan-tany dia anisan'ny mampiavaka ny commune ny fananany toerana fitsangatsanganana, toy ny station forestière du Sisson, ny Zoda Farba, toerana fambolena zanakazon'ireo ministera sy orinasa isan-karazany ao Antananarivo, izay mirefy 20 hektara ny velarany. Azo lazaina fa tanàna maitso ny commune raha eo amin'ny lafiny tontolo iainana no jerena. Manana ny mampalaza azy Ambalavao amin'ny fisian'ireo mpivarotra voninkazo sy zanakazo mandravaka ny lalam-pirenena fahafito. Miala 4 kilometatra ny Ambalavao kosa no misy Anapangabe, fokontany iray ao Ambalavao, izay toerana ivarotan'ireo mpanao asa tanana ny vokany. Mifanila amin'io ihany koa ny maison de l'artisanat. Miavaka manokana Ambalavao no izy vavahady idirana raha avy any atsimo ao amin'ny faritra Analamanga. Ambony andrefana, fokontany iray ao anatin'ny commune ambanivohitra Ambalavao, loharan'ny puiran'ny groupement Kitana. Manana velaran-tany 310 kilometatra tora-droa ny fokontany, misy mponina 50 sy 700 ary mivelona amin'ny fambolena vary sy mangahazo ary voliavitra toy ny tsaramaso maitso, petit pois ary ny pois mange-tout. Niorina tamin'ny taona 2010 ny groupement Kitana, izay ahitana mpikambana 10 ka ny 3 dia vehivavy. Ny foibe itoerany dia ao amin'ny fokontany ambony andrefana, commune ambanivohitra Ambalavao. Inavy ary ireo sahan'asa tanterahin'ny groupement Kitana. Zavatra vokarin'ny Kitana zany dia famokarana zanakazo toy ny hazo fihinam-boa, siprea, kesika, dia akon'io zany ny voninkazo ary koa ravitsara. Mba hampivelarany ambaindain'ny asa ataony ary dia niara-ny asa tamin'ny sahimerina izy ireo ka nahazo ny fankatoavana tamin'ny komity mpamaritra ny lara-pahamehana teo anivon'ny saha ny groupement Kitana, toy ny fampiofanana ny teknika famokarana zanakazo sy ny teknika famokarana voninkazo. Inona avy ireo tetikasa totosa izay nahazoanareo fanohanana? Tetikasa totosa zany izay nahazahoanay fanohanana tamin'ny saha dia atao zany ny hoe tsena zany fivarotana voninkazo mahasarika mpividy dia atao zany ny birao dia ny sera, dia atao koa zany ny fitidihana le matianina toy ny tany Androibe, Nanisana ary Ambatobe. Dia amin'izao fotoan'izao zany dia misy ny fanohanana teny frantsay satria moa zany hoe varotra no ataonay dia tsy maintsy mila mifanerasera amin'ny vahiny zany izay. Aorinan'ny fiofanana izay azon'ny Kitana zany dia navokatra zanakazo ravitsara miisa 2 alina isa izy, dia navokatra sipre 2 alina isa ary navita Kaominina 2 alina isa. Vokatry ny fanatsarana ny toeram-pivarotana mba hanara-penitra dia mihabetsaka trano ireo mpanjifa mifandray amin'ny fikambanana Kitana ary ny atsara ny fidiram-bola amin'ny mpikambana isan-tokantrano. Tsy diso anjara tao anatin'izany ry Celestine Mianakavy. Ny atsara ny fiainanay ny natrenina nanaovanay ny fambolena zanakazo dia taoko moa nazahoanay omby, dia tele, dia radio, dia navitanay ny trano, dia taoko navitanay ny fampianarana zanakay sy nandoavana ny akolazy. Manao ahoana raha matopa mpianatra ny fivoarana eo amin'ireo tantsaha
amin'ny fianarana ny teny vahiny. Raha vokatra aloha no sy teny dia mahavelom-bolo tokoa satria efa afaka miteny tsotsotra miteny frantsay reto tatsa reto sady tsy manana hoe menamenatra na tahotahotra zany intsony rehefa misy mpiantsena vahiny tonga amindry zareo. Ary isan-kerinandro zany dia mahavelom-bolo tokoa satria tonga izy dia mitatitra hoe efa nampiarinay ry madama an'izao, efa nampiarinay ry madama an'izao. Dia tena amin'izay fa mora ny mampianatra olon-dehibe satria ilay zavatra tena ilaindry zareo no andehanana avy hatrany. Tsy teo anivon'ny fikambanana irery ihany anefa no nahitana vokatra fa nanerana ny commune ambanivohitra Ambalavao iray manontolo mihitsy izay nahatanterahana fotodrafitrasa maro dia maro toy ny fanorenana sy ny fanatsarana ny tobim-pahasalamana teo atoerana izay mihevitra 12. Ny fanaovana CEG ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa fototra mihevitra 9. Ny fanamboarana sy fanatsarana ny EPP manerana ny commune iray manontolo, fampidirana jiro sy rano fisotro madio, ny fanamboarana ny lalana tamin'ny vokotany sasatsasany, no atsaraina ny kianja fanaovana kitra ho fialambolin'ny tanora, no atsaraina ny tontolo iainana ka manana fambolekazo efa voavoly mirefy 20 hektara ny commune izay efa ho 5 taona zao no tsy nisin'ny torotanety intsony teo an-toerana. Tsapan'ny mpikamana fa manana rena ra-pizahantany ny fokotany misy azy ireo ka raha trandraina izany dia mety hitera-pokatsoa any rehetra dia ny fisian'ny lavabato ary tamin'ny alalan'ny fivarotana voninkazo no nampahafantarany azy izay hevitra ny tsiry tamin'ny famolavolana ny drafitrasa fampandrosoana ny commune na ny PCD tamin'ny taona 2024. Izay moa zany etra dia manana ny tsidisiasanay zany izay niainga tany amin'ny fijerenan'ireny plan communal de développement na le PCD. Zany hoe nisy moa zany nitsiritrevitra satria ny tena koa isan'ny voafity ny fokon'olona zany andray anjara amin'le fanorenana an'le famolavolana an'le PCD dia niainga tamin'izay zany le tsiritrevitra hoe inona zany no tsidisiasa mba mety ho atao ao aorian'izao famolavolana PCD zao. Tsy ny fikambanana ihany no azo tombontsoa amin'ny fisian'ny lavabato fa ny fokotany sy ny commune ihany koa dia samy gioka ny soa azo avy aminy izay fananana iombonana raha teo. Ny mponina koa zany eo an-daniny zany dia tena tonga saina zareo satria io zavatra efa ela be zany teo tsy nisy mihetsiketsika tsisy mikarakara nefa taty ariana zany le izy no ajariana dia lasa betsaka le serasera dia betsaka ny tombotsoa azon'le fokon'olona fa tsy dia mifikambanana rery akory. Fa inona tokoa moa ireo arenan'ny lavabato? Nisy ny fanentanana nataon'ny mpikambana ho fanatsarana ny fizahantany teo anivon'ireo fikambanana hafa. Vokatra fanentanana nataonay kitana dia nasarika fikambanana telo be zao zay zany hiaraka hikarakaranay amin'ny lagroty. Naran'ireo fikambanan'ireo dia ny miara-mandroso, miara-mamindra ary ny tselatra. Tsy mikely soroko ireo mpikambana efa tota, kitana, miara-mandroso, miara-mamindra ary tselatra amin'ny fitatiavana fomba entina hanatsarana trano ny tetikasa izay novolavolain'izy ireo. Tsy nijanona teo anivon'ny samy mpikambana sy ny fokon'olona ihany anefa niezaka izay natao ho fanatsarana ny fizahantany fa nisy koa ny fifampidiniana teo anivon'ny commune. Satria zany ilay tetikasanay efa voadinika taty fotony dia naroso zany tany amin'ny commune dia izy moa zany tsy nanosika anay fa dia vonona hiara-miasa aminay. No amafisina ny fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanana sy ny commune amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eno anivon'ny commune iray manontolo ary efa manomboka misokatra amin'ny ankolafi-kery samihafa. Zay zany zao dia miasa amin'ireo ankolafi-kery manodidina anay ireo
mpivarotra zanakazo samihafa zany, mpivarotra mananasy, ao koa zany ny mpivarotra sirafy, eo koa ireo mpizahatany. Miatonga saina ny mponina amin'ny mahazava-dehibe ny fanetsehana ny fizahantany. Zavatra niova aloha dia tena hoe betsaka ny miova satria nareo le vahiny ireo lasa betsaka zany le ohatra miserasera ety aminay tsy laza fotsiny afa-tsy ny hoe tombontsoan'ny vahoaka rehetrarehetra zany ohatra hoe mandalo le vahiny dia miakatra mivokatra dia navokatra tokony ho antanina fireo amidy any Antananarivo raisin'le mpizahatany ety zany dia zay zany mahatsapa hoe tena betsaka zany ny tombontsoa azon'le fokon'olona ety zany amin'le momba ny lagoroto. Inona no antony nahatonga endrika fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny commune toy izao? Anisan'ny fepetra mahomby ny fananankitana mpitondra mahay mitarika. Dia izay koa dia mahay mizara ny traikefanananay ho an'izay olona mitady azy. Fanentanana vita ireo fahombiazana teo amin'ny tetikasa izay nataon'ny kitana teo anivon'ny fokotany sy ny fikambanana. Naresy lahatra nay le fokon'olona manao anankitana zany dia no fahitana ny firoborobon'ny tsenany. Mandray anjara mavitrika ny mpikambana kitana amin'ny fiainana ankapoben'ny fokotany. Ny kitana zany dia mazoto mandray anjara foana eo amin'ny asa bokon'olona. Tsirikevitra nivoaka avy amin'ny etaetam-ponina teny atoerana no tanterahina. Zany hoe tsirikevitra ihany moa ny antena zany fa ny fanapahan-kevitra dia miainga teo amin'ireo fikambanana izay misy anankiefatra eto amin'ny fokotaninay ary avy eo dia ny fivoriam-bokon'olona mihitsy ihany koa nametraka hoe mety amintsika izay ary tsapa ny vahoaka tokoa fa tsara le izy. Anisan'ny nahatonga ny endrika fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny commune toy izao ny fisian'ny filana sy sotoavina ho an'ny ankolafikery maromaro eo anivon'ny commune. Tetikasa lahara-pahamehana izay tapaky ny Besimaro ary nivoatra tamin'ny famolavolanan'ny PCD na ny drafitrasa fampandrosoana ny commune izay natao tamin'ny taona 2024 no tapaky ny Besimaro fa ho tanterahina. Andinika lalina ny tena fa hoe tsy resaka groty ity zany no tena hovoizina satria io zany miverinay fa hoe tetikasa lehibe arenatsoloha ihany koa le izy miverina ihany koa fa lovanjafy afitaranaka fara mandidy mihitsy ary verina ihany koa zany fa mampidi-bola ho an'ny fokon'olona eto aminay. Manana ny toetra mampiavaka azy avy ireo ankolafikery mpitarika teo anivon'ny commune sy ny fokotany eo amin'ny fomba fiasa izay mivelatra ho an'ny rehetra ka manamora ny fanentanana. Ahoana ny fomba nizaran'ireo mpandray anjara ny traikefanananany? Fizarana azy moa zany dia mazava loatra hoe voalohany indrindra aloha zany betsaka ireo olona tonga manatona anay mandinidinika mitady torolalana dia vonona zany zay no mizara azy. Dia be ihany koa zany hoe mihindrana mivantana mihitsy anay zany hoe andao zay mba tario lalana zay dia efa nanao ihany koa zany zay an'izay zavatra fitarihana lalana zay iroso azy amin'ny mba lalindalina koa sahala amin'ny nataona izao. Tsy vitan'ny groupement kitana irery ny fanatanterahana ny asa fa tsy maintsy iarahana misalaha amin'ny commune izay hitantsika izao manaraka izao ny paikadina anatanterahana izany. Rehefa manao teti-bola izay dia somary miavaka kely mihitsy satria mba fandraisana anjara reo ankolafikery samy hafa ireo dia misy famorina alohan'ny fanaovana teti-bola andraisana ny vinavinana tetikasa avany amin'izy ireo dia rehefa hita ny lisiny tetikasa rehetra izay no vinavinain'izy ireo nirahana ny vory tato amin'ny commune dia avy eo ny rompanatanteraka mandrafitra azy dia alefa eo amin'ny fivorian'ny filan-kevitra dia avy amin'ireo tetikasa no tapahan'ny ankolafikery samy hafa ireo no raisina ary atao izany tetikasa izany. Misy ny olana izay sedrain'ny fikambanana na dia eo aza ny fahaiza-manaon'ireo mpitarika ary anisan'ny sakana tsy ahafahana manantanteraka ny asa izany. Zay zany tsy niandry an'le famatsim-bola fa tonga zany zay dia ny asa na nadio
manao lalana izay atongavana an'le olona eo amin'le toerana misy amin'ny goroty. Dia tao anatin'izay koa moa arak'le mbola hoe mampianatra asa anay zany a, mbola mianatra zany zay amin'le fanajariana tahaka an'izao a, dia mba nisy koa fitsidiana izay nataon'ny fikambanana tany Ambohimanga Rova zany, mba ianaranay zany a le zavatra tany a sy ho ampitahiana an'le aty mba ahafahanay manamboatra an'le lagoroty eto amin'ity misy ity zany. Tao anatin'izay koa nisy ihany koa zany mba hetsika kely a vonjo maika ohatrany hoe mba fampahafantarana misy fisian'ile lagoroty io dia efa nanao fety zay tamin'ny 18 septembre tamin'ny 2005 ngambany izay. Noho ny vokatra azo tsapahitanana hita teo amin'ny fikambanana kintana dia mora kokoa ny fanentanana teo amin'ireo ankolavi-kery hafa. Fahombiazana teo amin'ny mpitarika zany tamin'ny fanatsarana ny tsenam-boninkazo. Miara-manaiky ny rehetra fa tombotsoa iombonana no voizin'ireo ankolavi-kery mpanetsika izay mitrandraka ny arena misy eo an-toerana toy ny tranga misy eto Ambalavao dia ny fanajariana ny lavabato mba ho tonga toeram-pizahan-tany. Miteraka fandraisana andraikitra ny fitovian-kevitra teo amin'ny mpikambana efa-tota dia ny kintana, miara-mandroso, miara-mamindra ary ny tselatra sy ireo fokon'olona marobe. Rehefa lany be sy maro ny hevitra narosy dia tapa-kevitra ny tsirairay fa vonina indray andraikitra eo amin'ny fanateterahana ny asa. Manampy be da be ihany koa ny fananan'ny komuna tompon'andraikitra manana fijery misokatra amin'ny ankolavi-kery samihafa ary vonina iara-iasa. Ery lehibe manosika ny fandraisana andraikitra ary manila ny ahiahy isan-karazana. Tena hitako hoe nampandroso n'ity komina Ambalavao ity zany a dia atao ny fandraisana anjara ny ankolavi-kery samihafa teto amin'ny von'ny komina Ambalavao. Atao zany ny fikambanana maro samihafa, ny service technique eto anivon'ny komina dia ao koa ireo mpandraharaha izay navondrona hiara hitondra ny anjara birikiny mba fampandrosoana ity komina Ambalavao ity. Ahoana ny fomba azo itrandrana ny fahaiza-manao azon'izy ireo? Fanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo ankolavi-kery hafa indrindra eo amin'ny lafin'ny teknika sy fandaminana ary ny fitondrana ny fiainam-pikambanana. Mahatompona andraikitra anazy zany a dia tsy maintsy zalo zany ny voalohany indrindra, tsy maintsy mitondra mpikambana ho namako anao anatotosa an'ilay zavatra eo amin'ny isan'ny fokotany. No hatsaraina ny fomba fiasa teny anivon'ny fokotany toy ny fanentanana amin'ireo asa izay tokony ho atao. Nandray anjara mavitrika ny fokon'olona ka nisy ireo asa izay tanteraka toy ny fanatsarana ny sekoly, ny fanamboarana birao-bokotany, ny fambolekazo teny an-tampon'ny lavabato. Eo amin'ny komina indray zany a dia andraikitra ihany koa tsy maintsy manao fampirarahana an'izay zavatra hoe mitranga misy atao any amin'ny komina na koa hoe any amin'ny sampan-draharaha hafa ary dia mbola tsy maintsy za ihany zany tompona andraikitra manao an'ilay fampirarahana. Manome lanja be da be ireo vahoaka vonina ny ifampiraharaha sy hitondra fampandrosoana eo an-toerana ny tompona andraikitra ao amin'ny komuna ka tsy misy ny elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny entana. Zay koa dia anisan'ny hoe mandala n'ilay fampitondrana ifotony ary manome lanja be dia be ny vahoaka sahirana any amin'ny fokotany rehetra any izay manana anjara amin'ny fitondrana ny anjara birikiny amin'ity komina Ambalavao ity. Ary tsy misalasala manantona amin'ny ben'ny tanàna na ny olom-boafidy tsy matahotra satria zany fampitondrana mahomby any amin'ny fotony zany a dia efa naparitaka amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao ny gazety sy ny mpanao davisa azy izay efa anananay izany. Ahoana no fomba nentin'ireo mpandray anjara sy ireo hafa voakasiky ny sahan'asa anohanana ny asa mba haharitra? Mifandray sy mifanantona amin'ny pray ombinantoka hafa toa ny saimerina ny fikambanana amin'ny fitadiavana toana mba ahafahana mamokatra fipanajariana manara-penitra miainga avy amin'izay efa novolavolain'izy ireo ahatonga ny toerana hisarika mpizahan-tany maro. Ny zavatra nataon'ny samo zany a taminay a dia efa mbanisy zany hoe torohevitra zany a anatanterahana anazy. Nisy koa zany a ny torohevitra vitsivitsy zany a nampahafantariny anay a ny lalaka izoranay a
sy ny zavatra rehetra hoe ho ataonay mombamomba n'ilay hoe fanatsarana n'ilay grotte zany. Dia nisy koa moa zany ny hoe fitediavana teknisiana izay anaovana an'ilay plan io zavatra io satria ilay zavatra zany dia ilana plan fa tsy azo ataotao foana. Napetraka ihany koa ny fitediavana piray ombinantoka samihafa amin'ny fanatanterahana ny drafim-panajariana voafaritra. Hatreto aloha zany dia ny samy mpiara-mombinantoka aminay. Nefa moa zany amin'ilay zavatra hoe tolona lavitrezaka tsy vitana hoe sangisangy zany dia mbola mitady zany izay hoe akoatrany mba hanampy anay amin'io zavatra goavana be izay karakaraina io. Napetraka ny lamima mazava amin'ny fitantanana ny toerana eo amin'ny fikambanana, kintana, miara-mandroso, miara-mamindra, tselatra ary eo amin'ny fokontany sy ny commune sy ireo piray ombinantoka hafa toy ny mpandrarà eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Efa nisy lamima napetraka ary mazava tsara moa momba n'io tetikasana io. Indrindra fa teo anivon'ny fikambanana, eo anivon'ny fokontany eo amin'atrehan'ny commune, eo anatrehan'ny piray ombinantoka aminay indrindra amin'ireo mpizahantany zany efa mipetrapetraka ireo lamina voarafitra irehetra ireo. Manome vahana ireo fikambanana ao amin'ny commune ary mahatsapa fa mifampiankina ny rotonta eo amin'ny sehatra fampandrosoana ary anisan'ny fototra iray ampaharitra ny asa izay atao. Fikambanana ny tena kitro farany ty commune Ambalavoty azo lazaina hoe tena andro lehibe iakina fampandrosoana ny fikambanana satria raha ny commune rery ny ezaka dia ho elabe voatafarina ilay fampandrosoana ny commune. Ny commune Ambalavoty moa zany izay tarihiko dia nisafidin'ny lalana ho any amin'ny mangarahara na ny bon gouvernance satria raha tsy mipetraka ny fangararana amin'ny fitondranan'ny commune itony dia lasa mikorotana ny vahoaka satria toa misy zavatra fenipenina foana ao amin'ny fitantananao. Ny tanjona dia hoe mba ho commune avita tena tsy tambitamby ary tsy andro fa matsimbola avy any fanjakana lava izao ny commune Ambalavao. Eto Mpamaranana ary dia anisan'ny antoka isian'ny fampandraisana andraikitra ny Olom-Pirenena mahomby amin'ny fampandrosoana ny commune ireto fepetra ireto. Voalohany, fitantanana mangarahara. Faharoa, olom-boafidy sy mpitarika fikambanana manao tatitra ireo ezaka natao. Fahatelo, fanomezana sehatra ahafahan'ny Olom-Pirenena rehetra mandray andraikitra, anisan'izany ireo sahirana indrindra. Ary ny lehibe indrindra dia ny fiarahamientan'ny mponina mandray andraikitra ho fampandrosoana ny commune toy ny narahintsika tamin'ity horonan-tsary ity. Fatatiavana ihany sambarana ny tafotafo zay nizy eto an-tany fasarofety sy rafo andire izany andele irato nakafo nofaly yaraka trany ony fanavosafo nofaly